Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantena ny tondra tokiazava. Matetika isika no mangataka ary mahazo kanefa toa tsy hitantsika akory izany indraindray. Mety ho hitantsika ihany izy ireny kanefa adinontsika indray ny misaotra an'Andriamanitra rehefa mba nahazo isika. Mampalahelo fa be ireo mahazo dia manadino avy eo. Be ihany koa ireo manana kanefa toa tsy tazany akory izay efa eo am-pelantanany fa izay han'ny hafa ihany ny tadiaviny. Ndeha ary averina aminao izao fanontaniana izao. Move ianao nahalala ny saotra rehefa nomen'Andriamanitra? Move mba efa nisoranao ireo izay azonao androany? Rehefa misy olona nefa manome zavatra iray amintsika dia tsy adinontsika mihitsy ny misaotra sy mankasitraka azy ireny. Kanefa nahoana rehefa Andriamanitra no manome dia toa tsy tsaroana akory matetika misaotra azy na atao maimaika fotsiny eny ny fankasitrahana. Tsarove nefa fa isan'andro isika dia omen'Andriamanitra fofinaina, omeny masoandro, rivotra, ny rano sy ny sisa, ary ireny olona izay afaka manome antsika ireny dia noho ny fitiavan'Andriamanitra daholo izany. Koa manomboka izao re dia mivavaha, tsy hoe satria mila zavatra ianao fa mivavaha ihany koa, ary mivavaha satria be dia be ny zavatra tokony hisoranao an'ilay Andriamanitra raintsika ny an-danitra. Dia mba hiverina matetika sy hikoriana mandrakariva amin'ny vavantsika ne izay nolazain'i Davida ao amin'ny Salamo 3:1 ny 2:2 hoe: misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Amen. Sanandro mofunaina rasoamampu fazamalaina fartumuchani andriza. Sinjato rirainay mahery zay mpamindra fo piaino ireo vavakai ianao mahalala izay mahaso efa tsapanay atrizay isaorananao refitahindehibe natolotrao ny zanakao tsy lalodalovany anao famandre reo antsoantso sy reo talao. Panamelani elukaku yanao tinani sireni uta numenao anaiku jesozanakao nanafakanandu nitrusa hafalina tsiumbitrachatuku nuindru isaurananau ireu lasaraci tsitiku ifu de indru efaru fafanau fiderananye fiderananye
zay fitahindeibe fitahindeibe ka irano asandratray hoanitrahankasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre mba raiso izao hirizao fiderananye fiderananye wanao wanao fitahindeibe fitahindeibe kairno asandratsay wanao hoanitranga kasitrahananye antseza fiandriananao tsy lalodalovany anao fa mandre darasure zao irizao tompo helony vavaka barasu kankasitra AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. dia manao dia atao tokantranonao indray ny onjam-peon'ny AWR dia ny fandarana fahaiza-miaina zany zao renesinao zao dia tsy tratrivatreva fiavy ny tenanay fa miangavo ampandrosoana arak'izany manolotra ny arabombamperarimtso ho anao piaino dia ho iaho hoe sarasara tompoko lahy sarasara tompoko vavy dia ho ambinin-drary sy ho andairatsirodrano any ianao izay mihaino anay ankehitriny zao izay ny hoe lafa andeha iroso amin'ny fandarana isika ny namanao lantaoro misy ajoely moa zany no eto amin'ny fanolorana ny namana anaritiana kosa ny eo amin'ny lafi ny teknika anio isika dia iresaka mahakasika ny fitiavatena sy ny fankafizatena izany hoe inona ny mahasamy hafa n'ireo zavatra anakoroa ireo. Matetika dia ampifangaroan'ny olona ny fankafizatena sy ny fitiavatena. Ny fankafizatena dia tsinona fa ilay atao hoe estime de soi hoy ny teny frantsay. Ny fitiavatena kosa dia ilay égoïsme amin'ny teny frantsay ihany koa. Izy ireo dia zavatra tena mifanalavitra ohatrany tsy misevaratra. Ny fankafizatena ohatra dia mitarika ny olona anankiray anana fatokisatena sy afahany maneho ny mahaizay azy. Fa ny fitiavatena kosa dia mitarika ny olona iray tsy hijery afa-tsy ny tenany ka manao tsinotsinona ny hafa. Io fitiavatena io matetika no miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina. Izy io ihany koa miteraka olana eny anivon'ny fianakaviana, ao anivon'ny tokantrano, ao anivon'ny toeram-piasana. Satria vokatry io fitiavatena io dia lasa teraka eo ny adila, teraka eo ny lonilony, teraka eo ny fifamaliana, ny fitsitokotokoana, ny avinavina isan-karazana, ny fiatsaram-belatsisy ny sisa sy ny sisa. Raha ohatra mantsy ka voafehy mandrakariva ny fiaveratena ho ambony noho ny hava sy ny fanandratana n'izao dia tsy hitranga ny fahadisoana goavana izay matetika miseho eny anivon'ny tokantrano, miseho eny anivon'ny toeram-piasana sy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny zava-misy mantsy dia izao matety piseho eny anivon'ny fianakaviana, matety piseho eny anivon'ny tokantrano, matety piseho eny anivon'ny toeram-piasana sy eny anivon'ny fiarahamonina ny fahazarana mamoaka teny tsy voahevitra isan-karazany, teny tsy voahevitra izay hita sy tsapa fa mandratra fo mihitsy ilay izy, izay mahakasika ny mahaizy sy mahaizay ny olona iray, ilay atao hoe fahaiza miizy,
izy io zany a ilay fahaiza miizy mihitsy no vohitohitohina dia lasa zary tapisaka ilay fampiderana fahaizana amin'ny teny mahery entina amaliana sy hanohitohinana ny ankilany noho izany de tsy voafehitsony ilay fihetsehpo de zary mifampidirateny manafotohana io ny andany sy ny ankilany de tongatra any amin'ny fihetsika tongatra any amin'ny fiteny fanohitra amin'ny baikon'Andriamanitra mihitsy le izy ka lasa mifanaraka amin'ny baiko izay tena mahazo vahana avy amin'ilay fahavalo de tsy izy zany fa lay devolo Satana satria lasa mahazo vahana tanteraka ilay fifandirana fa mba manahoana kosa ry ny fiovana isy eo amin'ny fitondran-tena sy ny fifandraisana raha mba samy mandiny tena sy samy mba mieritreritra ny teny avoakany avy ny tsirairay avy samy mba mieritreritra hoe inona mifetraikan'izany teny sy fihetsika izay ataoko amin'ny afo zany inona re raha ohatra ka samy mba namakafaka sy mandalina izany ny tsirairay avy de azo inoana fa irindra ny fiarahamonina zao mantsy ny zavatra tena hoe tsara tadidintsika ny fifandraisana tsara ny asa ny adida manandraikitra izay atao amin'ny kafaliana ny fifankatiavana ny fifandeferana ny fahazarana ary ny fihetseham-po miseho amin'ny fiainana dia manda anankiray izay miaro antsika tsy vonanaonao foana raha ohatra ka miditra ao anatin'izany hoe fandinihan-tena tanteraka izany sy ny fiheverana izay fiatraika ny tenina fihetsika atao ny tsirairay avy ny fananana fotsotra sy ny fiheverana ny hafa ho toy ny tena eny mihoatra noho ny tena aza no any vahaolana ao antsika raha te hahazo izay tian'Andriamanitra ambara sy tia no tanterahantsika isika tsirairay avy noho izany de izao mila volavolain'ny fanamasina ny saina manontolo mila miaraka amin'ny Jesosy isika raha tiantsika ny anana ny fo feno anjakan'ny fankatiavana ka irindrany fiarahamonina sy isi ny fifandraisana tena ao anatiny hoe firalahinany tanteraka ilaitsika ny mangataka ny fanampin'ny herin'Andriamanitra raha tiantsika ny andeha amin'izany filaminana izany ka mila mikatsaka izany amin'ny fo manontolo ny tsirairay avy ary toy ny fanazavan'ny tanamasoandro ny tany manontolo no anazavan'ilay masoandro ny famarinana ny taratry ny fahasalamana any am-po sy anaitsain'ny tsirairay avy rehefa mandray an' Jesosy ao am-poa isika rehetra dinona sy antenaina fa ho maro amintsika ny hanao fampiarana ho maro amintsika no ho lavitry ny fitiavateny ho maro amintsika no lavitry ny adilaza mitarika fisaraham-bazana raha ohatra ka tena ao anatintsika marina ilay tompo sy mpanjakatsika ty Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanahy masina dia ho hita ho fifandraisana mamy no anjaka eo anivon'ny fianakaviana tsirairay avy eo anivon'ny toeram-piasana eo anivon'ny fiarahamonina ray manontolo ary indrindrindrindra eo anivon'ny tokantrano izay tena mila izany hoe fo mifankaty sy mifandray izany fahaiza miaina mampilamin-tsaina dia izay indray no masaka azona tolotanao androany mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pioana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra antoko-pihira balsama fiderana tsinotsino narirako rato tsy teo ianao resy lahatra ny saiko fitiavany anao lairanao no ny sandainao ny fiainako ety tsy atao verimay Jesosy lay fonao ty tsinotsino narirako rato tsy teo
teu ianao resilatra ni saikyo ny aminy fitiavanao odiovire ny foko mau hoanao indray iorinany fino koanao mandraikizay koavao zireny saikyo ny tena fofanay raizao de tsy hoaikyo Jehova tombo malela ireo lasako tsy naomby fafao mifonatreo ianao no ametra ny fanayome fa ianao no ametra zay lay monja ny fanantinana ny AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana falitafahoana aminao indray amin'ny alalany ty onjam-peo ity noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitahiry famindrapo antsika ka nanome antsika andro tombony ahavelomana indray isaorana ny tompontsika noho izany fahasoavana tsy tratry ny saina nomeno ho antsika izany ary engany mba ho ampitomboina ho antsika isan'andro isam-potoana izany fahasoavany izany ny namanao Stefan Razafiany no mitafa aminao ary manasanao mba hiaraka iombony amin'izao vavaka foy izao mialohan'ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra ivavaka isika tompoko. Jehova rainay izay any an-danitra ray mandrakizay ary rainay ho mandrakizay amin'ny alalany Jesosy Kristy zanakao dia amin'ny fanetretena no anatonana anao ankehitriny ray zara ny teny mikasika anao mpanompo tsy mahasoa izay fa no tao amin'ny fanahinao dia mangetaheta andre izany teny izany ary ny fanahinao no nanomeko ny teny ko dia mangataka indrindra tompo ampangin'ny feo hafarety anatinay ary eoka ny ranao Jesosy hanadio ny tsy fahamendrehanay rehetra dia mba hiafinao aminao zay Jesosy ka raha andre ny teninao dia aoka mba ny feonao mihitsy no hoeninay toy ny ianao mivantana no miteny aminay amin'ny alalan'izao onjam-peo izao misaotra ray malala fa hamaly anay ianao noho ny amin'i Jesosy sanakao fa ny anarany no anonanay mivavaka amen. Ilay fangatahana nataon'i Mosesy ao amin'ny Exodosy 7:30 andiny 7:20 manao hoe mba hampahitao ny voninahitra ao aho dia azo lazaina fa izany no fanandramana faratampony eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa nirina lalina ao anatintsika ao koa izany ko na dia indray mandeha eo amin'ny fiainana ihany aza dia mba tiantsika izany hoe hahita ny voninahitr'Andriamanitra izany mariko fa efa niresaka matetika tamin'Andriamanitra i Mosesy talohan'ny fangatahana nataon'io ka tsy hosodoka antsika eritreritra hoe efa mba nahita ny voninahitr'Andriamanitra konge ahy efa niteny tamin'ny konge izy ary Mosesy aza dia nanana tombontsoa mihitsy milaza hoe niresaka ny fanatrika tamin'Andriamanitra kanefa dia mbola niantaanta tamin'Andriamanitra ihany izy dia ilay Andriamanitra sakaizany no niantany fa mba tiany ny hibanjina azy ao amin'ny voninahy tsy nandany fangatahany Andriamanitra
saingy nisy fepetra tsy maintsy noraisiny dia nihijanona ny Mosesy eo ambonin'ny aram-bato. Exodosy 3:7 ihany ary ny 9:20 no ahitantsika izany. Ka rehefa mandalo mamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra dia hanafina azy eo antsefatsefaky ny aram-bato Andriamanitra. 2:20 no ahitantsika izany kosa indray. Ary eo amin'ny Korintianina 1:14 dia lazain'ny Baiboly mazava tsara fa Kristy izany vato lampy izany. Izany hoe raha nilaza Andriamanitra fa tsy misy olona mahita azy ka ho velona, saingy mba ahazoany manome fahafampo ny fangatahan'ny Mosesy, dia napetraka Andriamanitra ray teo amin'ny Kristy ilay vato lampy Mosesy, ary ny afo natao amin'ny Kristy teo atsefatsefaky ny aram-bato izy. Jesosy ihany izany aram-bato izany. No ireo rehetra ireo dia afaka nahita ny voninahitr'Andriamanitra i Mosesy ary velona soamatsara fa tsy maty. Toete ilaza amintsika koa Andriamanitra tamin'ny alalan'io fanandramana nomeny andalovan'ny Mosesy io, fa raha mitoetra eo amin'ny Kristy isika ary miafina ao amin'ny Kristy isika, izany hoe voavela eloka sy mitafy ny fahamarinany, dia ho azontsika atao koa ny ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny voninahiny izay maneho ny famirapiratany fahatsarany sy ny maha izy azy arak'izay nanambaran'Andriamanitra ny tenany rahateo sy ny nisehoany tamin'ny Mosesy ao amin'ny Exodosy 4:9-7. Ireo ny toetra mahandriamanitra an'Andriamanitra, ary ireo no famirapiratany voninahiny, dia ireo no nambarany sy nampahitany any Mosesy. Kristy izay lazainy ny Kolosianina 2:7 sy ny 5:10, Kolosianina 2:7 sy 5:10 fa tao amin'ny Kristy ny fahafenon'Andriamanitra, ary izy no endrika Andriamanitra tsy hita mampiseho an'Andriamanitra. Averiko indray, tao amin'ny Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra, ary izy no endrika hita maso mampiseho an'Andriamanitra izay tsy hita maso. Manamafy izany no voalazan'ny Hebreo 1:7 toy izao no ilazany azy: izy no famirapiratany voninahitr'Andriamanitra sy fanehoana marina ny maha izy an'Andriamanitra. Ny apôstôly Jaona izay niaraka tamin'i Jesosy dia sahy nijoro ho vavolombelona izany raha nanoratra toy izao ao amin'ny Jaona 1:17 manao hoe: hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ary dia toizany eo amin'ny 9:15 izany fijoroana ho vavolombelona izany manao hoe: ny zanaka lahy tokana, Jesosy izany, izy no manambara azy, manambara ny maha izy an'Andriamanitra Jesosy. Dia tsy inona izany fa ny voninahiny izay rehetra tarihy ny fanahin'Andriamanitra dia hita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy, satria amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ihany no azahoana mamantatra an Jesosy ho Andriamanitra mpamonjy. Averiko indray, amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra ihany no azahoana mamantatra an Jesosy ho Andriamanitra mpamonjy, arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina 1:2-7. I Simeona ohatra, izay nilazany fanahy masina mialoha fa tsy ho faty raha tsy efa nahita maso an'i Kristy, dia voalaza ao amin'ny Lioka 2:15-2:7. Lioka 2:15-2:7. Dia toy izao fa tao amin'ny Simeona izany ny fanahy masina izay nitarika azy ho eo an-kianjany ny tempoly tamin'ny fotoana nitondrany Josefa sy Maria an Jesosy zaza, tamin'izay indrindra koa no nahatongavan'izy ireo teo ny kianja mba hitondran Jesosy atolotra ho an'ny tompo araky ny fomba fanao tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa hitan'ny Simeona i Jesosy
na ty mbola zaza mena vava aza dia nampafatary ny fanahy masina azy fa io no mpamonjy sy fahazavana ho an'ny rehetra ka dia nitrotro azy Simeona. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:5 dia tatery ny soratra masina amintsika ihany koa fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo kavanan'Andriamanitra. Rafitina dia naneo ny voninahitr'Andriamanitra manontolo ny fiainan'i Jesosy teto amin'ity tany iainantsika feno faharatsiana ity. Na izany aza, rehefa ao amintsika ny fanahin'Andriamanitra, eo ampibanjinana an' Jesosy, ratsolona eo ampamakina ny soratra masina, dia hita ny voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra eo amin'ny fiainan'i Jesosy koa isika, tahaka ny Simeona sy Stefana. Singanina manokana amin'ny fiainan'i Jesosy, io izy teo amin'ny azo fijaliana, nitondra ny helontsika. Teo amin'ny fotoana io indrindra mantsy no nanehoan'i Jesosy tamin'ny fahatampony ny fitiavan'ny ray antsika, ka nanomezany antsika an' Jesosy haka ny toerantsika. Hitondra ny helontsika rehetra izay tsy nandraisany anjara na de kely akory azy, mba azahoany mizara amintsika ny fahamarinany, dia nitoetrany tsy misy tsiny izay tsy nandraisantsika anjara kosa na de kely monja azy. Hoy ny apôstôly Paoly raha milaza izany ao amin'ny Koritianina 2:5 manao hoe, Baiboly dia no amakiko azy, Koritianina 2:5 tsy mba nanotana oviana Kristy, nefa niotantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika, mba hahatonga antsika handray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana ao amin'i Kristy. Amin'ny finoana izany fanambarana izany no izaran'i Jesosy amintsika sy andraisantsika avy aminy ny fahamarinany izay singa fototra mandrafitra ny voninahitr'Andriamanitra. Ho tanterany amintsika n'izany ny voninahitr'Andriamanitra naseho teo amin'i Jesosy Kristy ho antsika. Amen. Giovanni sambatra tompo izay manana anao, fa ianao resakaiza tena ty indrindra, tsy misy toanao tompo tsy mba maondao, mampahiry ny fo rasendra zava-manjo, ny fitiavanao tompo, fitiavanao mandraky izay, mampifaly ny fo manomeriko tena soa, ny fitiavanao ray herizay mampiray mamelona sy mahaso, ety mamindra fo tsy mba miavonampo mampiadanako lafatra. Sambatra tompo imitoetreo aminao, fa ianao lay mpiaro sy mpiaro
miondrinao tsy sy marombaka eo ambany latrao vaianao no toky azo antoka ho any olona na de sarotraza io zavatra atrehina raha ianao no aminay maivanao AWR téléphone 034 06 797 62 asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re fandaharana vokarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny natiomady iarahnao amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré teknisianina pikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary faly tafaraka indray sika amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainan'izao arak'izay feokira famantaran'izay dia hiaraka amin'ny Ramatoa Zoelosoa Nirina Honoré sika anio na manao fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ho anao eto miaraka amin'ny teknisiana Sam menofinaritra ary noresahantsika teto fa tena mila hajaina ny fifandimbiasam-boly mba tsy hahakotra vetivety ny tany fambolena noho izany dia tsy azo ampifandimbiasana amin'ny toerana anankiray ny voly iray fianakaviana satria mitovy ny aretina sy ny biby mpivelona eo aminy dia mitovy ihany koa ny tsiron'ny tany hivelomany dia izay no manjary mahakotra vetivety ny tany fambolena raha tsy manao fifandimbiasam-boly isika koa raha te hahita fahombiazana isika amin'ny fambolena izay ataontsika dia mila hoay tsara ny mifehy sy mahafantatra ireo voly iray tarika hotoizantsika indray ary ny dinidinika inona indray ary madamy Nirina ireo voly iray tarika na ray fianakaviana mbola tsy nozaraina tamin'ny mpiainy teto dia ny atao hoe tarika ao anatin'ny légumineuse indray dia izy ireo indray misy daholo na mamody na mandravina na mamoa ny mamody zao dia ny voanjo lava sy ny voanjo bory dia ny mandravina ny tefrozia ilay azontsika atao fefy sy atao zezika dia ny mamoa tsaramaso dia petit pois kabaro soja voanemba ireo zany fianakaviana iray ireo tsy azo ampifandimbiasana eo amin'ny toerana anankiray dia manarakaraka an'izay ny atao hoe liliacé karazana tongolo rehetra ny mamody izy zao dia ny tongolo be sy ny tongolo gasy dia ny mandravina indray izy nefa sady mamody ihany koa dia ny poarao sy ny tongolo maitso ilay tongolo maitso kely ireny zany dia manarak'izay tarika ray amin'ny hoe ombilifera dia ny mamody izy dia ny karoty sy ny selery dia ny mandravina indray izy dia ny persily dia manaraka an'izay ny solanacé dia mamody izy dia ny ovy ny mandravina indray izy dia ny anamamy ary ny mamoa izy dia ny voatabia sakay baranjely angivy ary ny poavrao ireo zany tena jerena tsara mihitsy ny fandraindrayntsika ohatra hoe avy nambolentsika voatabia dia ambolentsika poavron indray na angivy na sakay fa tsy mety dia ny graminé indray dia ny mamody izy tsy misy fa ny mandravina izy dia ny fary sy ny kizozi zany hoe le fanome ny omby ny atao hoe kizozi le ravina fanome ny omby fanao vilon'omby dia ny mamoa izy dia ny katsaka ny vary ny avoany dia ny apemba ireo zany ny ray fianakaviana ireo dia ny rosacé indray dia ny mamoa ihany ny misy aizo dia ohatra hoe ny raozy sy ny paiso dia ny saxifragacé dia ny frezy koa zany tsy dia manana fianakaviana fa izy rery ihany dia ny labiacé farany dia ny basilika dia ny thym dia ny romarin izy koa zany dia izy telo ireo ihany no volomandravina no mpiavana zany araka ny fanazavany madamy Nirina teo zany dia hoe
Raha ohatra ka miaraka ambolena ny fianakaviana ny voly iray fianakaviana dia tsy maninona hoe atao amin'ny toerana samihafa fa raha mpifandimbiasina ny fambolena azy dia tsy mety. Tsy mety satria mitovy ny aretina mety ho azo amin'ireo sy ny biby velona aminy dia mitovy koa ny tsiro tany ivelomany dia tsy maintsy kotra vetivety ny tanyntsika. Izay izany ny fetraikany. Izay ny fetraikany dia mora mandray aretina sy biby kely koa izy raha vao ohatra ka hoe ampifandimbiasintsika ireo ilay mpihavana ireo. Sotra betsaka indrindra Madame Irina tamin'izay fampahafantarana ny voly iray tarika izay. Ankoatran'izay ve tompoko mbola misy tsara ho fantatra ihany koa mahakasika azy ity? Ny tsara ho fantatra izany sady amafisitra raha tia hita vokatra tsara izany tsika eo amin'ny toerana izay ambolentsika dia tena ajao ohatran'ny anak'Andriamaso izay voalazako teo momba ny hoe reto ny voly iray fianakaviana. Ia, dia misaotra indrindra Ramatoa Razoelina Irina Honoré mitondra izay fanazavana sy torohevitra tsotra nefa mazava ho an'ny mpiainantsika izay mahakasika ity fanatsarana ny fambolena ity dia ny eo amin'ny fifandimbiasam-boly izany sy ireo fianakaviana iray tarika aminy. Fianakaviana iray. Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny Zoanitra, Sam ary Nardina. Zara, eto aty aloha io sobika eo akaikinao io fa maika dia mba anjaranao zany ny manomana ny famafazana ny sofilera sy ny laisof za ikarakara ny radia. Fangatso hoe miaraka mamita nyreto famafazany reto dia avy eo mikarakara ny radia. Aza mba mametsifetsy ohatran'io Zara fa efa nanampy anao kosa nanomana io tany amafazana ny legioma io zany maika haka ny sakafo any an-tanany fiza no memeny eo rehefa noana. Mahay miafy zao lehilahy zao amin'ny zavatra rehetra. Fa aleo aloha mifantoka toromada. Le toromboly anaovana tanjanak'anana mbola misy tsy voazarany miampy ny soritra metrahana ny masom-boly. Sady mamangeo efa ao mandro sakafo dia maka fotsiny sisa ianao ko inona ny mamaika ho any an-tanàna. Aleo aloha fanampy fifakely sisa reto ka. Or Zara, zany ve dia tsy ho vitanao rery fa aza mila vaniny kosy. Aleo ande sady mbola misy zavatra ataoko any tanàna. Ty azony aloha ny tady anaovana ny soritra amafazana ny vonanana ramatoa. Amin'izay vetivety ny asa. Takizay ranga efa nahavita soritra ray. Mienda-miembavo mihitsy nareo mivady zany. Manahoana Jeroma? Manahoana rangaty le ramatoa ty be zizo etiko. Ilaina kosa vera miasa ka ary tena mitsiry tsara mihitsy rehetra radianareo rehetra. Fambolinareo zany amafilay sosofilera rery Jeroma dia zay no aza matahoatra ingafa tadidiko tsara ny lesone sady tsy saraka amiko any ty kahenandraisako azy ty mandrapahaiko tsenjery no voly ray tarika rehetra. Eno kely aloha fa na dia voly ray tarika aza ny sofilera sy ny laisoa ary ny radia dia azo atao miara-mamboly azy efa atao amin'ny toerana samihafa. Zay mihitsy ringatia. Fa tsy mety kosa olo lesona raha voly ray tarika no afandimby volena amin'ny toerana ray. Tena mainga ho hitako eto ny firoborobo ny reto volonareo reto raha izany ka. Zany mihitsy reno irariana ary Jeroma. Aleo atao tsara rehefa manao zavatra amin'izay sady tsy very fotoana ny tsy maty antoka. Zay sady misaotra anareo tsy mba manafina fa mbola lany andro mizara sy manoro anay amin'ny fanatsarana an'ity fomba famboleny ity ariko. Tena marina mihitsy zany ry Jeroma. Tsy olana zany fa zay azo ifanampiana dia atao
zany mihitsy zao no nandalovako eto. Mino aho fa tsy manelingelina anareo tsy manelingelina mihitsy ka. Afa baraka ngia mihitsy ry Jeroma. De aty atsavy no anafarana ngia mpianatra fa aleo ry any an-tanany e. Zany eo amin'ny makany aminareo fa aza misahirana makaty e. Ny any mada ny fanararotana ny fahatsorany io lefa diso tafa oatra. Aty atsavy no anaovana fotoana. Manana asany e Jerome. Aza sina olana ny amin'izany ry zara fa manam-potoana tsara zao afaka manampy tsara nareo. Sady le hita maso oatra zao koa aneny tena mahamora ny fitadidiana azy. Efa etiany de araroty zay tsy azo na. Ndana am'izay ary aloha mada mikarakara sakafo any an-tanàna fa efa onony eto anie. Efa oviana rangano milaza andeha mbola eo ihany. Zara, eo efa ovity io fa tsisy anapinao atsony e. Raha riraka ianao de ase voaterinay vokely ety ny sakafonay. Zay mihitsy atao ka. De ataovy bebe. Aleo zasy Jeroma no iaraketo. So tokoa azy ngia nandalo de ho ararotiko kely ry ngia Jeroma. Tsy olana ho azany fa sady afaka miasa sika no miresaka. Afaka mandray antsoratra ihany koa Zara. Sady efa iny ny kahie andraisan'ny lesona manaraka. Fa mada efa tokony andeha amin'ny madio. Aza misahirana ny amiko fa za koa anie vo teo ny nametsatotro efa ny sakafo mialoha teo. Tsy hitako zany fa vahininay ianao androandro Jeroma. Lasa aloha etandremy tsara ndray ry Zara so misy adinonao fanazavany Jeroma. Averiny telo ery Jeroma amin'ny fianakaviana ray tarika amin'ity voanjo lava sy voanjo bory ty. Volo mamody aloha reo fa ny volo mandravina iray tarika am'ireo de ny tifirozia. Ohatran'le azo anaovana fifiriny ve zany? Le sady azo anaovana fanafodiny volo no zezika tsara. Reny mihitsy. De ny volo mamoa iray tarika amin'ity firozia sy ny voanjo lava ary ny voanjo bory kosa de ny pitipoa, ny tsaramaso, kabaro, soza ary ny voanemba. Ka tena mety zany raha etsy amin'ire tany avy nambolena tsaramaso ry no amondrana zanaka laisoa. Tena mety. Ohatr'izany koa ny sofilera. Tsara raha volena orin'ny volo fihinam-bo. Mazava raha Jeroma. De ny volo ray tarika manaraka andray de ny ovy zay volo mamody, ny anamamy volo mandravina, ary ny volo mamoa iray tarika amin'ireo kosa de ny voatabia, ny tomaty, ny baranjely, sakay, ny angivy ary ny poavro. Ovy, anamamy, sakay, baranjely, poavrao ary ny voatabia no iray tarika. Mazava ry ngiatia. De zao ny tsara mandiby an'ireo rady ny volenareo reo zao de legioma fihinana vony toy ny baranjely na ny tomaty ohatra. Dresy efa voaraiko zay toromarika zay ry Jeroma fa de ho tatirahako ka. Tsara. Ary ono manahoana indray ny tariky ny tongolo ry ngiaty? Ny tongolo be sy ny tongolo gasy zao de volo mamody. Iray fianakaviana amin'ny poaro sy ny tongolo maintso zay volo mandravina. Izay ihany fa tsisy volo mamoa iray tarika aminy. De torak'izany koa ny karoty sy ny seleri zay samy volo mamody reo. De iray tarika amin'ny persila volo mandravina fa tsisy volo mamoa iray tarika aminy.
Jeroma ary raha ty ambolo vary zany anakatsaka de iza ny fianakavian'ireo? ao anatin'ny fianakaviana iray ny katsaka sy ny vary ny atya ny avoanina sy ny apemba ihany koa samby volomamory eo zay iray tarika amin'ny fary sy ny kizôzy lefa nao vilon'omby reny. Ay ve tena mila mitady tsara zany fa sao ampifangaro ny tarika sy tokony hiaraka sy hifandimboka zay vao ratsy ny vokatry ny tantara. Zay mihitsy no antony andraisana tsoratra azy rehetra toy izao mba tsy ampifandiso azy ry zara. Zany mihitsy voarain'ny atsara izy teo afaka mifanampy tsara nareo mivady satria imada hitako tena liana amin'ity fomba fambolena rabojanahary ty mihitsy. Aza matahoatry ny afo za zara no apita mada amin'ny atsipiriany zay vombara teto tsisy raraka tanina kely azy. Tsy laitrako angeringy atiny ahita mada memenina sy tezitra ndray tonga any aminay milaza va tsisy voarainy ihany atsasaka ny fanazavana. Ina zanko tonga any aminareo ve? Fa angahatrano zany de voatantarany kalamada any aminareo ry Jeroma. Ka misy fanazavana tsy azo ny tsara oniko de nifangaro tamin'ny vola ray tarika sasany de zay nanontaniany tena manala baraka mihitsy le raha matoh iny le retsy. Zavatra kely zany very Jeroma de efa nilazaiko anie izy hoe antaniko any Jeroma ho amin'ny manaraka herinandro hoe de tsy hoandry. Tsisy afa-baraka zany eo ry zara fa mihafahafa aza amin'ny mahasadaikatra anay satria averiko ndray fa zava-dehibe iankina ny aino ny fambolena ny fahaizanao mifetsara ireo vola ray tarika ireo sy ny fanaovanao fifandimbiasam-boly. Za ngamo maninona fa de manelingelina be anareo ko zara io ndray nga mpinamana ny siky toy ny fianakaviana iray ka manelingelina ona tiako mihitsy ny tsy fihafahafa mada. Zay anie no antony akanesako any aminareo mianatra n'ity zavatra ty ka zandray ve nolazaingy mihafahafa fa mada mihitsy ny mila tsy avita ny asany ao an-trano fa manontany sy manokatra lavan'ity kahety no ataony raharaha de be fanontaniana sy mikiritika zay mba tsy voalazako mazava tsara to mandreraka zany raha vehivavy. Ny vehivavy ty zavatra amin'ny atsipiriany kokory zara ka maninona raha izy ndray no asaina mandray atsoratsy am'izay nga tsy miady rery sady ahita fahombiazana azo antoka izy de aleo ny manady ady tsara kosy marina ny amin'ny mata fa tozandray no dinianga tsary fa kofina nga zara nga tsisy rano oringa tya ka sondrovaka ho aly rora fa nieritreritra ny loka ny atanàna. Le Jeroma natena kanirina ndray ty mampivandravandra toizo ny fanazavanga fa vononay iany ary mahazo aina tsara efa mahazo aina sady reto vola ray tarika faraparany reto ny tena mora tadidy ny rozy sy mipaiso de volo mamoa iray tarika fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy. Ny frezy ihany koa de volo mamoa izy rero no tarika iray fa tsisy volo mandravina na mamody iray fianakaviana aminy. Tena mora tadidy kosa zany Jeroma. De toy izany koa ny basilika sy ny romarin ary ny dita volo mandravina reo iray fianakaviana fa tsy misy volo mandravina na mamody iray tarika aminy. Zay izy rehetra voarainga tsara ve izy teo
tovariana meritrerika mantsy tingako mora tadi tsara zany fa ho ataoko avetrany ny fampiarany e vita zay ny lesontsika de azao tony anak'Andriamaso ny momba ireo vola ray fianakavian'ireo raha te ahita fahombiazana ka azo vokatra tsara nareo tadidiko zay Jeroma fa tena misaotra betsaka aza matahoatringa fantanjona de hoe vokatra tsara no azony zara satria manaraka ny toromarika Jeroma de ny fianakaviana tsy misy nona fa vita ny fanazavana zay vao matsiaro nonako ty sady fahitako ty mivikiviky ty mata mahavezatra mihitsy sakafo metrazany fa aleo ampina aleo atoko fienao ty very mada de tsy reraka mbola miverina tiandray aizinay voe ka tsy enao ihany venina nirakazina ka ny amboiboly iandry azy rariva zany vao anatitra sakafo aty sady efa milaza nony izy io fa vita tsara ny lesonay mada iny ary nareo mivady reto angamba tena mifankalaelo raha voatsy mifankahita kely io no tena malahelo iza koa ny malahelo an'io mila vaniny foana io vao mahita ary Jeroma ohatran'izao ataon'izao andray fa iza zany no alelovanao io avy sakafo ry Jeroma fa so mangatsiaka reto izy zara ve agagy mandroso eto ary aiza zany ara-matoa zara fenao ndray ve ny lasa vahiny fa Jeroma zany ny tompotrano saniko vahiny ahoana so ataonao zaoko aleo za mihitsy no androso azy ka misakisay ianao fa aleo anaovako azy aiza mivolian'ny Jeroma sady manitra izany za kosa aloha tsy hafahafa mihitsy andeha am'izay ianao ry madamoto fa tsy efa ninana tany an-trano ve ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fepetra ny mahavanimbo ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao ny vokatra hitombo tsara ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao tadidio tsara fa tena zava-tsarobidy aindehibe ny fambolena ny fahafantarana ireo volo ray fianakaviana izay tsy ambaratelo ny fahombiazana amin'ny fambolena raha tianao ny ahazo vokatra tsara koa dia ataovy ny fampiarana dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana saotranao mbola vonina anaraka ny fandalinana ny filazantsarany marika fa nympompy vavahana tsy hayadinoana izany lohatenin'ny fianarantsika anio manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Letsikivy. Nisy fanandramana tsy hayadinoana nitranga tao amin'ny sinagogan'ny Kapernaomy. Inona moa zany? Ary inona ny fahamarinana ara-panahy azontsika sotonina avy amin'izany tantara zany? Manasanao iara-maka ny Marika toko voalohany andiny ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Marika toko voalohany andiny ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ary nakany Kapernaomy izy ireo. Ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany
satria nampianatra azy tahaka ny manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagogany izay azo ny fanahy maloto ary nyantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe moa mifaninona akory zasy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatry fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy ny teny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny fanahy maloto nampifanitositrona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy. Dia gaga ny olona rehetra ka ny fanontany hoe manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao, fa ny fanahy maloto azy ny didiny ka dia manaiky azy. Ary ny lazany dia niely niaraka tamin'izay teny tontolo eny tamin'ny tany rehetra eran'ny Galilia. Azo antoka fa manana fotoana tsy hay adinoina eo amin'ny dia ataony amin'ny maha-kristianina azy ny ankamaroan'ny mpivavaka. Ohatra ny nanapahany hevitra naradian'i Jesosy, ny andron'ny batisany na koa ny toroteny mihezinezina iray izay natsapahany lalina ny fanatrehan'Andriamanitra. Sarotra adinoina rehefa nandraman'ny ireny sady nanova ny fiainan'ny mpino. Azo heverina fa izany nitranga tamin'ireo olona tao Kapernaomy tamin'ny sabata anankiray voalazan'ny Marka izay nivakitsika teo. Izao no voalazan'ny 2:20 Marka 1. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanoradalàna. Raha mbola nampianatra Jesosy dia nisy lehilahy demoniaka iray izay azo antoka fa nandairany fahefan'ny fampianarany nika hoe moa mifaninona akory zahay sy ianao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatry fa ilay mason'Andriamanitra ianao. Ary norohan'i Jesosy ny demonia tao aminy. 4. Eritrereto ny hevitry ny teny nataon'ilay demonia. Voalohany, niankizy fa ilay mason'Andriamanitra Jesosy. Niekeny fa Jesosy no ilay iraka mason'Andriamanitra izay mifanohitra amin'ireo miaramila maloto sy tsy masin'ny Satana. Zava-masina sy olona masina no antenena ho hita ao amin'ny toerana fanaovana fanompom-pivavahana fa tsy zavatra tsy manam-pahamasinana sy maloto. Araka izany dia misy fifanoherana lehibe eo amin'ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Hitantsika eto ny mahazava-misy marina ny fifanandrinana lehibe eo amin'izy ireo. Mety sy mbola nahafantatra an'i Jesosy ny olona, saingy ny devoly kosa dia tsy salasalana fa nahalala azy ary niaiky izany ampahabe maso. Faharoa, tsy mahagaga ny bakeon'i Jesosy ny devoly hiala tao amin'io lehilahy io, saingy nahoana no hoe mangina ianao no lazaina. Manomboka eto ao amin'ny filazantsara ny Marka no ahitana tarakevitra iray dia ny fibakeon'i Jesosy ny devoly sy ny olona angina mikasika izay momba azy, izany hoe momba an'i Jesosy. Antsoiny manam-pahaizana momba ny soratra masina hoe tsy ambaratelon'ny Mesia izany. Nahoana moa tsy navelan'i Jesosy ilaza azy ho mpamonjy ny olona? Ny antony dia satria nanantena mpamonjy hanafaka azy ireo amin'ny ziogan'ny Rômanina ny olona fa tsy hamonjy azy ho afaka amin'ny fahotana. Nahatonga ny asan'i Jesosy ho sarotra izany fiheveran-diso izany ary saika nampidi-doza azy matetika izany. Ho hitantsika fa tsy afaka nanafina ny maizy azy Jesosy. Ny fahamarinana momba azy no zava-dehibe indrindra amin'ny filazantsara. Ilain'ny olona ny mahafantatra hoe iza moa izy. Ilainy koa ny manapa-kevitra ny andray na tsy ny famonjeny amin'ny fiverenan'ny ray. Ry mpiara-mianatra namako, tsy mpamonjy fotsiny Jesosy fa tompo ihany koa. Matetika isika no te ho vonjena fotsiny fa tsy te hanompo. Azadiny fa ny mpanompo mahatoky ihany no vonjena. Andery isika no fanompoana ny mpamonjy ho lohalarana. Izay ny mamarana ny fianarantsika androany. Mametraka ny mandrapotafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andriatsivy. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.